Shua sama na yangai pusha la mashua pangayo manawa ku. Shua sama na Shua sama na yangai pusha la mashua pangayo manawa ku. Alemani sani kwa sige todo anita pakuri episho. Alemani sani kwa sige todo anita pakuri episho. Iganesa isha na ushala mafakra na retra. Shua wasiya be isha na nula pisho. Iganesa isha na ushala mafakra na retra. Shua wasiya be isha na nula pisho. Arapaina arewe patungasho. Arapaina arewe patungasho. Ikashua la mapeta pakule tena kapya na ipeti yana na shetungasho ronya plus. Ikashua la mapeta pakule tena kapya na ipeti yana na shetungasho ronya plus.
rua tuta kaya pila rua mabena tenda rua tuta kaya pila rua rua shawer magi tenaka tuta kaya pila rua shawer magi tenaka yake rumraja yake rumraja almanaro saramacho almat pamnala almanaro saramacho almat pamnala almanaro sumisilake almat pamnala almanaro sumisilake almat pamnala ai sayina payandinoke almat pamnala ai sayina payandinoke almat pamnala ai sayina payandinoke almat pamnala. Miarabantsika rehetra raha ny ianao an'izany ao an-dakozia izany tsika dia misy lera an-dakozia salama tsara daholo tsika na dia marary ny taraina hoe valaka amin'ity le aretina gripa aloha voalohany indrindra dia ny coronavirus ihany koa faly miarabantsika satria na dia mavesatra ary le alika le aretina, mavesatra ary ny alahelo ny fo amin'ireo fianakaviana mody dia tsy maintsy mirary soa atsika rehetra ihany na izany ary miarahaba ny fianakaviana manamanjo amin'izao fotoana izao miara-mizaka mino aho fa ny rehetrarehetra dia miara-manampy ny manodidina amin'ny fahasahiranana ho an'izay manamanana mba manampy ny tsy manana mba manotrona ireo fianakaviana ireo le mpifanolo-bodirindrina manana maso fanotrona amin'ny zava-drehetra izay no tiako ampitaina eto. Raha ny fandaharantsika androany dia lahateny anankiroa indray tatasika vetikevitra anankiroa indray tatasika dia ny iray la poule de Hitler comme j'ai dit ce matin ou sinon Hitler et les idiots. Ny voalohany momba ny nany tatasika dia momba ny reto olona mitsoaka tany amin'ny fonja ny farafangana izy iny tamin'ny herinandro ity tamin'ny fakomaly tamin'ny weekend teo izy iny ngamba raha tsy diso aho tamin'ny lahady. Izao no itondrako ny resaka asa raha tadidinareo teto tamin'ny herinandro, tamin'ny heriny androany mihitsy exactement, dia nilaza hoe anisan'ny zavatra tena mampagaga indrindra ny fahitana itony le mpitsara indrindrindrindra moa rehetra le afaka manao
mampiditra olona MD na mandady dépôt ary ireto le afaka mamoaka amin'ny liberté provisoire no tantaraiko tamin'izany fotoan'izany fa anisan'ny fidiram-bola ny ireto mpitsara, ireto na procureur io na substitut io, ny mampiditra olona MD ary mamoaka olona amin'ny LP na hoe liberté provisoire. Tsy vitan'izay ihany koa nefa ny zavatra mamoafady fa misy ihany koa ireto le lehibe an'ny fonja dia na ireto mpiandry ireo olona migadra safady dia misy afaka business ataon'izy ireo. Business voalohany ny efitrano atorinina na itoeran'ireto gadra. Misy manko ny gadra luxe, izany hoe ireto gadra manam-bola zany. Ka rehefa manam-bola ianao dia tsy mindray amin'ny be sy ny maro tahaka an'le hoe miara-mivadika, misy mitehaka, misy manara-maso dia miara-mivadika rehefa matory ary matory amin'ny tany ihany koa. Rehefa luxe ianao zany, natao hoe luxe amin'izay le manam-bola dia manana efitra misy fandriana mihitsy, misy éponge ary indraindray ary misy internet ary rehefa misy fandaharana amin'ny télé dia afaka mijery miaraka amin'ny lehiben'ny fonja na ireto mpiambina ny fonja. Misy volaloha ary tena volaloha lafo noho ny hofatrano ety ivelany no aofa ao anatin'izany na hofaina ao anatin'izany. Tamin'ireo ohatra fotsiny zao ao Antananarivo, ao Antanimora dia misy efitra manokana ho an'ny luxe, ho an'ireto le tsy azo antsoina hoe VIP fa possible hoe toy le manam-bola na le gadra manam-bola dia afaka miaraka ry zareo, miaraka groupe zareo safady tapaka indray ity miaraka groupe zareo am'le ao amin'ny fonja ary eo amin'ny groupe na eo amin'ny 20 ohatran'izany tsy ny karazany zareo no miaraka. Ary ny tiana ho lazaina dia zao business tena matanjaka ary tena tsara satria tsy ny ao amin'ny lehiben'ny fonja ihany mihinana amin'io fa hatrany amin'ny chef hiérarchique. Raha tiana lazaina zany dia hoe raha nome ianao ka lehiben'ny fonja tahaka ny hoe fonjana Tanimora, fonjany Tsiafa dia moramora ho anao mandray vola be isam-bolana, tsy sarotra zany. Maika va fa ny any ambanivohitra, ny any amin'ny région
ny any amin'ny faritra tsy hita maso any. Mbola ao anatin'izany koa ny vehivavy. Ny vehivavy tsaratsara raha te ahazo toerana sy efitra tsaratsara dia tsy maintsy manolotra ny zavatra sarobidy amin'ny vatany ho an'ireo mpiandro ny fonja na ny lehiben'ny fonja mihitsy. Tao an-Tanimora zao dia nisy ary nalaza mihitsy zany zazavavy bevoka, ary tsy indray mandeha na indroa no misy zazavavy bevoka ao anatin'ny fonja tsy fantatra hoe ahoana na ahoana. Zany hoe ny zazavavy koa zany raha manana bika, raha manana endrika dia tafiditra ao anaty kanalina raha tafiditra eny amin'ny fonja, satria tsy amelany ny mpiandro ny fonja raha tsy mandalo latabatra na mandalo doanina na manome fomba fiteny daholo zany, manome an'le entana izay farany arovan'ny vehivavy indrindra amin'ny tenany. Io raha fehezina zany zay zavatra dia ny mampiditra mibizina ao anatin'io resaka fonja io, ny mamoaka ihany koa mbola bizina ao anatin'io fonja io. Dia jereo tsara an'ireo olona, jereo tsara tena dinio eny amin'ny fiarahamonina eny fa tsy menatra mihitsy ny mpitsara mampiseho ny hareny, mampiseho ny fananany eny amin'ny fiarahamonina eny, ary tsisy azona ho atao azy mihitsy satria ny antony dia zao matanjaka be ny corporation, ny fiarovana, ny fifampiarovana samy mpiandry, samy mpitsara. Ny grave manko dia zao procédure lava be vao mahavita an'izany hoe iny misy mpitsara anankiray azo entina eo amin'ny fitsarana, ka hoe traduit devant la justice na devant la barre, du moins à la barre, raha hoe mpitsara izany na procureur na ohatran'izany. Tsy fantatro inona ny solution, hovaina ve ny lalàna, ka inona no tokony atao, satria ny mpitsara dia tokony misy ny hoe, ary misy nefa zany fa tsy manao ny asany ny mpitsara manara-maso ny asan'ny mpitsara, tsy manao ny asany. Maro ny mpitsara vao miasa kely tsy ampy roa taona dia efa tsy eritreretinao ny fari-pananany, tsy eritreretinao. Moramora ve zany mpitsara hoe tadidiko tsara procureur zay, tena zany tena hoe ray minitra izy ny tao anosy dia ray minitra koa navitany trano mijoalajoala ary tsy azonao eritreretina. Comme on dit hoe rouler sur l'or ozy izy fitenena an'izay. Manahirana atao ahoana fa hatreto aloha dia vao mainka mandeza ny zavatra any. Ka izao ny sakafony voafonja koa dia mbola business ihany koa, na hoaniny
mpanapaka izany any amin'ny ministera sy mipilivra an'izany satria misy biznesy tena biznesy goavana koa ny amin'izany satria indraindray dia livraison nationale tena hoe livraison nationale na contrat national bona fournisseur ray na roa dia fantatritsika ny fandehany eo indraindray ministre indraindray ny secrétaire général de tsy kopy akory ny amin'ny zavatra mandeha par rapport an'izany na ny zavatra mitranga ihany koa any amin'ny fonja rehetra eran'ny Madagasikara ny trangary iny tany farafangana iny ny resaka dia hoe marina fa ny voafonja no ny resaka marina fa ny voafonja no ny taraina fa izao efa niresahako iny tamin'ny heriny androany mihitsy hoe business nyreto mpitsary reto any manafonja olona amin'ny alalan'ny hoe MD sy ny mamoaka ny olona amin'ny alalan'ny hoe LP ary mbola business ndalahy ihany koa ny atao hoe ary amin'le travaux pénal dia mamoaka an'le olona voafonja afaka miasa ny velany alefany amina mpitsara alefany amina député izay no anisan'ny mahatonga nyreto le mpangalabotry tsy voatsara mihitsy satria ny antony kely tsy mba mamindro tsisy vola mba hahafahana manome an'ity mpitsara hanomezana an'ity mpitsara hitsara ny raharaha sy ny zavatra manjonony ilay voafonja ary matetika izy ireny dia arak'ile teny ankeo hoe teny moaly hoe mangalatra borosy-nify dia efa tafiditra any ary tsy afaka raha tsy mivarotra tanindrazana aiza ho aizan'izany ny mangalatra koa miditra ihany koa fa izao ao anatin'izay système ngeda be zay dia zay réseau ngeda be zay dia sarotra ho an'ireto le mpitsara sarotra ho an'izany atao hoe Bianco sarotra ho an'izany atao hoe pôle anticorruption sarotra amin'izany atao hoe tiany tele-panaramasy ny vola ny famotsiana vola sarotra ho an'ry zalahy reo satria lehilahy daoly ny lehibean'ireo sarotra ho an'ry zalahy reo ny manenjika ny corruption avoleta zany hoe tapaka any amin'ny palais présidentiel any na any beoririka any na any amin'ny ministera eny Antaninarenina eny ny fanapahana ny zavatra tsy milamina raha hiteny fotsiny aho ohatra mombany hoe ahoana ny fomba nidiran'ireny blinde ireny teto Madagasikara satria rehefa natao ny fanadihadiana dia ny olona namoaka azy tany Vohemara no lasa DG douane amin'izao fotoana izao rehefa tao ny fanadihadiana malasa saina ihany mieritreritra hoe tamin'ny fotoana oviana nidiran'ireny kadiaka ireny ny fantatra aloha dia niditra tsokosoko tany amin'ny volana novambra tany ho any ary nahazo crédit d'impôt zay entana navoaka tany amin'ny volana desambra hipaka
volana janvier. Ny ireto dahalo any Toliara isan'andro dia misy maty voatifitry ny dahalo. Fantatra fa misy dahalo eny ambony latabatra zay tena miaraka amin'ireo dahalo mampijaly ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra atsimo andrefana, any amin'ny faritra atsimo antsinanana. Sahirana ny malagasy ary tsy mahita sarotra mora ohatra hoe any amin'ny faritra Toliara any ny andeha hitady ala. Fa ny malagasy matetika dia mandao tanàna ary voatery avela ho an'ny dahalo ny tanàna sasany. Tsy vitan'izany fa tany tsisy fanjakana. Raha tamin'ny herinandro fotsiny izao, araky ny tantaraiko teto hoe mitaraina ny malagasy fanoana matin'ny mosary any amin'ny faritra atsimo dia voatery avy aty amin'ny 10 000 kilometra no misy miangavy dia mandefa sakafo mba ahafahana mivelona 3-4 andro maximum, tsy vahaolana izany, ary tena tsy afenina fa tsy anjaran'ny akama na hoe zany mission'ny monde justice. Raha ao mpanolotolotra ankoatran'ireo le voatery miafina na hoe low profile ny association sasany manao an'izany, tena hoe miafina satria hatramin'ny mpamme sy manampy ny vahoaka Louis Samfinina dia rarana ny fanjakana ary tsy avelan'ny fanjakana miasa noho ny antony ahoana? Satria manao concurrence amin'ilay fanjakana ary tsy vitan'izany ny toerana andehanan'ireny société civile ireny na ireny association ireny matetika dia lavitry ny sehatry ny politika satria fitiavana no andanan'ireny association ireny manampy le vahoaka sahirana. Fitiavana no andanan'ireny société civile ireny manampy an'ireny vahoaka tsisy mpiaro ka milaza mitatatata amin'ny aino aman-jery. Tsy moramora anie zany manoratra alahino amin'ny gazety zany e. Mbola mandovolo zany tompoko. Ka eo no tsy tatin'ny reto fitondram-panjakana reto mpitondro reto hoe ilozan'ny reto société civile reto tsika, lozan'ny reto association reto tsika, dikan'izany fehezo fatory tsy azo atao ny manao ino izy teo fanomezana ho an'ny vahoaka malagasy. Malahelo zany hoe tsy maintsy mandalo any Avoloha zany, tsy maintsy mandalo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny fanomezana izay tokony homena ny vahoaka. Asa taizany nisy an'izany fomba sy toetra zany fa raha nisy ny famehezana ny vahoaka mafy tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara, tsy tamin'ny andron'ny socialisme na tamin'ny andron'ny colonisation fa tamin'ity andron'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Tena sahirana tsika malagasy satria kakery ny ambokelitiny tsika. Tao mijerena
mitiavina akanjo zava-doza zany navoakany sy ny nafitsiny. De teotsika andraisina zany ireto vahoaka miverina amin'le vahoaka avy any farafangana no tifirina navelan'ny voaka da koa no nanararoatra ny tsoka saingy zao tsy nampozina hoe efa koa préparé le izy satria efa nanomboka menimenina ary efa tena nanomboka ho zava-doza ny saken'ny tranga tao amin'ny fonja ny farafangana. Tsy azo lazaina hoe tsy zava-doza iny niseho iny fa ny olona miperpetré mitifitra an'ireny olona ireny dia tokony hisy enquête ouverte. Aiza ny mpiaro ny zon'olombelona taoko Andrea Paolo amin'izao oro zao. Ohatrany tsy henonenoko intsony le tovolahy zay hatrany nazahoany toerana. Anatra ho an'ny sasany zay ndao aloha asitsika hira. Ansoanso avy aty amin'ny Charles Band efa akaiky ny faran'le retsy mila miverina amin'Andriamanitra zany ny fiainana tany dia mandaniany izay afarana mba saintsainy any tsy olany anderany mitrany tany fa aiza no iafarany ny fampotana ny etsy mafonjy mapitikizo mandatsaka andavake Yesu Jesús o tombo pamonjy de maereza mbavake efa lera nezao efa lera nezao efa miandelao Andriamanitsaray efa lera nezao efa lera nezao anomalana fiainana mandrakizay zany averina iambaranao tay zany efa ho avy Jesosy. Misy lanitra amin'ny faina rakizay
Tena mialatsiny fa misofy le telefôna, tena mialatsiny miala fondro mihitsy fa tapaka foana de misofy le izy ary tena sahirantsika. Tohizatsika le fandaratsika aloha mandra-piandro ny olona fa manjary voakiritana le olona teo fa malakilaky nareo ary malakilaky nareo.
Sotrany gadedesitsika amin'izany heri zany, tena miala tsiny indray reto fa tena ny problème dia mafana le andro ary magnano surchauffe ambaki ny telefona dia voatery tsy maintsy nasiana ventilateur mihitsy le izy ary tena ifonako sady ialako tsiny amintsika mianakavy. Ny vetikevitra hidirantsika amin'izao indray dia hidra amin'ilay hoe l'ampoule d'Hitler tsika na hoe Hitler et les idiots. Vakiako amin'ny teny vahiny le izy dia ho hitatsika mianakavy eo ahoana ny fomba nazavako azy. On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il l'a déplumée avec l'autre. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Après avoir complètement déplumé l'infortuné poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs, maintenant, regardez ce qui va se passer. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé, a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ses collaborateurs hantés ont vu que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur, mais docilement, son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes, Hitler leur dit, ainsi vous venez de voir quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches ou les faibles. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Ainsi, la plupart des gens en quête de quelques miettes, nourriture pour 1 ou 2 jours, un habit, une bière, etc., suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent en lui ôtant la santé, l'éducation, la dignité. Le peuple suit toujours celui qui lui donne les miettes du jour.
le peuple suit toujours celui qui lui donne les miettes du jour. Gérald Coton. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny fiainana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, na ny Madagasikara na eran'izao tontolo izao, indrindra ao Madagasikara. Androany fotsiny na omaly dia nisy zavatra indray niseho. Tsisy fotoana na iray ary ka tsy hanaovany andro rahavelona an-dalàna. Dia tsy anila antsika ny teny hoe gadraina ny olona na mangalatra borosy fotsiny ara dia mivarotra tanindrazana avy eo. Izao indray tsika dia miditra amin'ny hoe ampindramina vola ny malagasy sady very asa, no tsy manana asa, sahirana noho ny fidirana sy nampidirana ny coronavirus tany Madagasikara. Inona ny zavatra tiana ho lazaina? Inona ny ifandraisan'izay amin'le hoe mangalatra borosy nify dia raha te hivoaka ny figadrana dia mivarotra tanindrazana. Fantatra zao ary samy mahafantatra fa ny tanjon'le hoe ampindramina ho an'ny olona tsy manana, satria tsy manana merenana raha tsy mivarotra tanindrazana, dia isy organisme zany, itony le organisme mpampindrana, tsy fantatra izy io na avy amin'ny fanjakana ve le vola, na avy amin'ny gropony, zany hoe le malagasy zany lasa mibaky ny trosa amin'ny trosa zaraina indray mahatonga andro rahajelona, satria ianao condamné haka an'le vola, andray an'le vola, nefa ny eo ara tsy mandeha dia ahoana ny hamerenana ho azy. Mivarotra tanindrazana zany. Zay ny amin'iny. Fa iverenantsika ny ato amin'ity lapoly de Hitler ty, Adolf Hitler ty, mazava tsara mihitsy ny hazavainy ato hoe déplumena aloha le poulet. Zany hoe zavatra métaphore zany io. Déplumena, nasorona taminao ny fahasalamanao, nasorona taminao ny vola zay tokony hiditra any aminao, na ahafahanao miaina tsara ohatran'ny olona rehetra, nasorona taminao ny asanao, nasorona taminao koa ny dignité na ny voninahitrao, dia iny ianao tonga mpangataka, manenjika hazakazaka satria mandalo andro rahajelona, dia na ianao mahazo t-shirt, na ianao mahazo 5 000 ariary, na ianao mahazo 10 000 ariary, ary raha farafabetsany dia misy an'le chef zay mpanangana olona mahazo hatrany amin'ny 1 million ariary. Mazava mihitsy ato hoe nasorona tao ohatran'le akoho kely ianao, ary raha vao mandalo andro rahajelona zany dia mitangorona daholo ny rehetrarehetra. Hoy ihany Adolf Hitler amin'ny teny, ary tena miteny aho hoe tena mieritsereta ihany ianao malagasy fa misy hafahafa le fantenin'le izy. Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. Inona ny zavatra tsy natenaina indray mahatonga andro rahajelona amin'ny malagasy? Misy tanteraka ve? Raha nampanantena zavatra efo 300 izy amin'izao, raha misy dia nisy 10 tamin'ireny ny tanteraka. Raha misy dia nisy 10 tamin'ireny ny tanteraka. Voatonga eo aho, efa maro ny zavatra miova. Tena maro tokoa ny zavatra miova. Tena maro. Satria ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny fahantrany ny malagasy toko Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny fahantrany malagasy, sekitratran'ny Broliera koa, iny mako fananinany azy iny. Ny fahantrany malagasy, ny tena zava-dehibe miova, ary tena zava-dehibe vita ny Andry Rajoelina
amin'ny atsakany sy amin'ny andavany. Ary ny fanarahany zavatra anankiray niova koa dia nanjary ny populaire tanteraka Andriamatoa Andry Rajoelina satria rehefa mandalo izy mizara an'le akotry dia iny le malagasy tahaka ny akoho kely mitsipona akotry manaraka ny Andry Rajoelina. Zay mihitsy le sary tahaka ny akoho kely ianao manaraka an'le olona mame sy mife ny arenao. Tsy resahana amin'izany moa ny akoho vavy maneno. Io zany tsika amin'izay fotoana izay hoe ahoana tamin'izany androany dia efa kopy Hitler izy amin'ny mahita sao dia tamin'ny tondro rahalahy naka inspiration. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Nasoroko tanina ozy, naborodaniko tanteraka, miaraka amin'izany nasoroko taminy koa ny voninahiny, maha-olona azy, fa iny mbola manaraka ahy ihany, tsy pazako fotsim-bary fotsiny. Mandalo le kadiaka, mbola mahita miteka ihany ronofo, l'épaule de Hitler. Ainsi, la plupart des gens, en quête de quelques miettes, nourriture pour 1 ou 2 jours, marnio, akanjo, na la bière, na whisky, na romar, suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues. Innan tsy nofinof, tramway métro tsy haiko intsony. Ampiakaritsika, averintsika amin'ilony miaramady eny tena an-dalana dia voatery miverina makany Madagasikara. Za aloha dia efa miteny. Matahotra raha za mandeha hitaingina airmady zany. Tena matahotra, marina mafy. Ainsi, la plupart des gens en quête de quelques miettes suivent leurs gouvernants et leurs politiciens, malgré les mensonges, malgré les promesses non tenues, malgré la peine que ceux-ci leur infligent. Tanareo amin'izany. Sorona amin'izany ny fampianarana, fahasalamana. Mbola manaraka. Le peuple suit toujours où ira le coton, celui qui donne les miettes du jour. Palahelo, tena hoe tena za moa miteny foana hoe okazay le fitenenana hoe mampalahelo. À force de constater qu'on vit, na du moins hoe tena izany mihitsy ny iainantsika amin'izao fotoana izao any Madagasikara. Tsy pazan'le ry 350 000 ariary iny miazakazaka dôly ireto vahoaka ka condamneko. Zao teneniko anareo, nareo tsy mifidy reo, tompona andraikitra voalohany mihitsy koa nareo amin'izao zavatra mitranga ao Madagasikara zao. Satria raha nandeha mifidy nareo ka tsy mifanaraka tamin'ny zavatra ny olona fidinareo, eny marina aloha. Latsiny quelque part fa tsisy olona nieritreretinareo zay mety hitondra ny hevitrareo no tonga deuxième tour. Normal ihany raha tsy nandeha nareo. Nefa afaka nandeha massivement tamin'ny premier tour ny malagasy. Mba fantatrareo moa fa
le fait nareo tsy tonga tsy mifidy surtout tamin'ny deuxième tour dia azo ndrala atao mihitsy manipuler an'ilay zavatra dia fifidianana satria ny antony toy zao fa fantatry ny expert-ny na za zao raha tsy expert tamin'ny 2017 dia fa niteny hoe tsy maintsy Andry Rajoelina ny lany eo amin'ny alalan'ny alabato fa raha ny tena marina dia Ravalomanana no lany ny tokony lany raha tsisy alabato. Inona ny dikan'izay? Zany hoe amin'ny alalan'ny alabato no tongavan'ny Andry Rajoelina fa maninona ny Ravalomanana no nalefa deuxième tour satria fahatatry ny expert manao manipulation an'izany fa tsisy olona hidina eny an-dalambe intsony ny 2020 ho Andry Ravalomanana dia mora zany kokoa ho an'ny Andry Rajoelina ny mandresa ny Ravalomanana amin'ny alalan'ny alabato toy izay olo-kafa. Zany hoe raha olo-kafa zany niditra deuxième tour teo ohatra hoe Pasteur Mayol ohatra na Hery Rajaonarimampianina na Ratsiraka Didier fotsiny eny Ratsiraka Didier aloha mety tsidina an-dalambe ny olona pareil amindreo dia za miteny anao fa possible ny olona nidina an-dalambe hoe tena tsy rariny zao ary tsy manaiky ary indrindra fa hoe tonga mifidy massivement mifidy fa matoa mpifidy tsy tonga massivement ny deuxième tour dia mazava be fa efa vita kajy le izy zara hoatsy tsy expert tsy sociologue dia efa nafantatra 2017 mora resena ary no tonga deuxième tour dia Ravalomanana dia i Andry Rajoelina ny tonga ny contrazy amin'izay fotoan'izay dia ampandresena amin'ny alalan'ny alabato andriamatoa Andry Rajoelina dia tsisy rotaka satria tsisy olona hidina eny an-dalambe noho na hoe ho Andry Ravalomanana amin'io deuxième tour io donc andresy Andry Rajoelina. Izay zavatra zay no midika hoe midéplumena ianao nasorina tamin'ny safidinao ianao kanefa na izany na tsy zany diso ho atsika. Raha nandeha nifidy massivement ianao tsy nanaiky ianao hoe natao takan'io ny vato lalatsaka ao dikan'izany ny responsable tsika tsy nandeha nifidy ary nefa izy zany tena cible ary voadona mafy mihitsy amin'izao dia ny classe moyenne zay efa manomboka tsy misy intsony fa tafaletika miaraka midoboka andro moramora ve za mpanao camion miantra Orbaina efa camion telo ane zay no namidy roa sisany eo an-tokotany hoe zara raha mba misy trano mba tsy manofo tozy zako hoe aiza ho aizany zany reto mpanina minibus sy ny karazany dia zay ny zavatra trano. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Inona indray ny mahazo meny zany? Rehefa vitan'ny Hitler ny lanan'le akoho zay mivolosana dia natsipiny tery amin'ny tany tery dia lasa amin'izay izy manome an'ilay fotsim-bary. Zany hoe rehefa vitan'ny Andry Rajoelina ny lananao vahoaka dia lasa an'izay izy nitao paletao miaraka amin'ny garde du corps dia zay no mahatonga an'laisany miantra ny Andry Rajoelina dia tsy raisiny intsony. Firy laisany menimenina, firy nareo raha nabavy menimenina taloha zay vao miantso tonga dia raisiny. Zao na message raha tsy valiany intsony satria ianao fa déprimé. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Une fois déplumé, nasoriny daholo ny zavatra tsara teny aminao ary nalainy dia natsipiny tery amin'ny arabe tery ianao dia rehefa mandalo izy dia manipy akotrim-bary na voam-bary
ino ianao fa mihinana satria ianao tsy afa-manda. Ary talohanao raha voaray saraisiny tanana tsara atao amin'ny arena mba mandalova an'izao. Na moa dia misy fianakaviana maromaro moa zany dia hitako hoe io fananoana. Ndao tsika hanao asa soa dia lasa mifampizara entina taritina daholo ny fianakaviana mizara soa. Eran'ny fokotany, eran'ny faritra. Zao misy malagasy sahirana amin'izao fotoana izao. Hitantsony ve reny association natao matrety ireny? Lasa rahana gardikôry. Olona tsisy titra, tsisy ninona. Arahana gardikôry na ny tomobila, na ny taranaka. Tena zany tena hoe tsisy antony ary tsisy tongony akory tokony hoe anana gardikôry ity olona ity. Fa satria zao matahotra amin'ny ratsy atao dia matahotra ny vonoan'ny olona na fialahan'ny olona tamaina eny am-piantsenana iny dia tsy maintsy mitondra gardikôry ao anatin'izany koa moa no teo azary. Dia reto ilay fianakaviana natsoina tamin'izany fotoana izany mba nieritreritra hoe ahazo zavatra, mba hieritreritra hoe ahita an'izao, indrisy midona tamin'ny rindrina ary nanietreritra satria namiantso an'ity olona nampiana ary dia hoe atsoko ianao. Kanefa ny rehefa avy eo tsisy akory ny hoe mirapelina ilay olona. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Kana tsy mitodika akory izy manipy an'ilay fotsim-bary, tsy mitodika akory izy. Mampalahelo ianao. Efa tapotra ho azy ny fitenenana hoe mampalahelo satria ilay izy safidinao, ianao no tsy laitra sarotra tenenina. Dia akory atao? Ireagira ianao amin'izao fotoana izao dia efa niteneniko aminao hoe tsy any aminao ny lakile. Ianao koa mbola lasa indray ianao, mbola mafy loha indray ianao. Indrindra ilay vahoaka efa tonga saina hoe efa tsy ireo intsony ny safidinay. Mazava be mihitsy. Ohatra ny tafika andrefa tanàna. Ny taux de popularité an'i Andry Rajoelina déjà izy lany efa manify dia manify. Vao mainka amin'izao folaitra isan'andro ataon'izao, vao mainka angambany tena mbola hoe manify noho ny manify. Manify zany hoe film très bas. Fa mbola lasa ihany ny sasany amin'ireto tsikolomba zavatra anankiray mba tsy laitra. Manao convention na manao déclaration ny RMDM dia milaza hoe ny mpanao politika mpanohatra, ny parti politika, ny mpanao politika mpanohatra rehetra tena miala tsiny aminareo RMDM zay. Fa zay tsy ao anatin'izany. Tsy tafidy ao anatin'izany ary maromaro. Mbola maro lavitra ny parti politika tsy ao anatin'ny RMDM no ny ao anatin'ny RMDM. Ka dikan'izany ajanony manomboka izao ty fiteninareo RMDM ty hoe ny mpanao politika rehetra na ny mpanohatra rehetra. Tena mba ajanony fa tena tsy mety satria maro lavitra noho ny tsy ao anatin'ny RMDM ny mpanohatra noho ny ao anatin'ny RMDM. Maro ny mpanao politika ary maro koa ny parti politika tsy mankafy an'izany atao hoe raha-valomana an'izany. Tena maro zany. Fa mba hoaka izay ty le fiteny saky manao communiqué dia ny mpanohatra rehetra. Azafady tena maro lavitra hoa. Isy plateforme hitsangana eo ary ho hitanareo
fa maro lavitra no ny ao anaty RMDM ny ao anatin'ny plateforme io. Dogaginareo amin'izay fotoana izay hoe io arinareo fa lozan'ny karana na lozan'ny tamma ozy ny fiteny tamin'izany fotoana izany, ny tamma manko dikan'izany de bus hoe ny lozan'ny bus. Mbola mandinika, fampidinika, fampiresaka any ambadimbadika any ny rehetrarehetra hoe ahoana ny teny hitondranan'ity bolina ity fa zade mba manao an'izany hoe parti politika rehetra anao communiqué nareo de zany rehetra nefa ny zavatra ataonareo tsy mifanaraka amin'ny eritseritry ny hafa. Tena miala tsiny misy amanjatony ny parti politika ao Madagasikara fa tsy voatery hoe andeha hitovy hevitra amin'ny RMDM daholo. Zay aloha de ilana tsiny zay. Ary na ao anatin'ny RMDM ao ary de misy tsy manaiky ny iverenan'izany tavalomanana zany hitondra ny firenena. Tokony ho fantatry ny maro koa zany. Ao anatin'ny RMDM ao de misy mpanohatra ary parti politika tsy manaiky ny iverenana tavalomanana hitondra ny firenena. Donc ajanony kely le hoe parti politika rehetra. Nuanceur izy fa manjary mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy. Zay ny amin'iny fa dia iresaka momba ny mouvement tsika amin'ny le 12 tsika. Ny akaba manko de natao hoe mouvement fa tsy parti politika. Afaka manao ny zavatra rehetra izy amin'ny mouvement azy fa tsy voatery hoe politika amin'ny politika amin'ny fitadiavana toerana na hoe politika andeha hoe hanombotra ny zatsy de tsy hitondra zavatra solution fa hoe avy eo hita eo ny atao. Faly ao milaza amintsika rehetra fa manomboka mitombo ny mpankafy amin'ny akamo. Ary raha ny ressource intellectuelle ao anatin'ny akamo amin'izao fotoana izao raha ny tao anatin'ny herinandro fotsiny de tena lazaiko anareo fa miakatra avo de avo. Miakatra avo de avo. Ny amin'ny 12 septembre dia tsara manomboka amin'ny fampiantso amin'izay isika menakavy fangambana efa vita zay ny vacances ka mba tokony efa alefa amin'izay ny invitation satria manjary taraiky amin'le fandehan'ny raharaha. Ny ho an'ny olona zay ho avy ka mila invitation afaka miantso ahy izy dia alefa na par voie postale na alefa par voie tsy réseaux sociaux akory fa par voie postale. Ny ho annareo exposant tokony ho fantatritsika menakavy fa ny antony nanaovana an'ity événement ity dia maro ireo malagasy tavela aty Frantsa aty. Zay tokony ianao andeha hanatrika foara nandeha hivarotra amin'ireo tetakely tsy mandoha volonareo ireo tompoko raha tonga amin'io événement io. Anjaranareo mitondra ny standinareo sy ny entanareo zay amidy fa occasion anareo mba ahafahanareo miexposer zay fahaizanareo sy ny entanareo sy ny zavatra hitanareo fa nananareo talenta any aminareo any. Ny zavatra engaviana re tompoko par mail, oui. Ny zavatra engaviana re tompoko dia mba ny vehivavy na ny zazavavy, ao ny zazavavy mahay mikabary, ao ny zazavavy mahay fianarana. Amin'io andro io de misy formation karazany hoe rapidapida zany
fizarana traikefa amin'ny alalan'ny développement personnel ataona zazavavy anankiray ao anatin'ny groupy ary mety ampiana mpampianatra eny amin'ny sehatra ambony any amin'ireny université ireny dia ho hitantsika eo manomboka amin'ny exactement zany zavatra any amin'ny valo sasany amin'ny sivy maraina dia eo amin'ny 45 minutes raha ela indrindra satria manomboka amin'ny folo tsika mandray vahiny ary tsy maintsy manomboka amin'ny folo exactement ny zavatra rehetra. Zay no izy fa dia anao veloma amintsika mianakavy ialako tsiny any, ialako fondro fa midéconne ny telefonitsika androany sary voasy satria efa maro loatra ny information sy ny zavatra ao anatin'ny telefona io ka dia sahirantsika mianakavy amin'izy tonga dia anao veloma amin'izay tsy mandany ny zigahanareo. Andrapena tompoko.